Falomerabantsika tsirairavindray atratra ity zoma maraina fa 20 volana marsa ity manona fahasoavan'ny tompo aminao zay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandarana eto ary mirarisoanao mba hitombo ampinoana ny fanarana ny tompo. Alohanderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ianay tsara indrindran-danitro mbola misaotra anao izahay noho ny any tompontsoa izay omenao anay manokana ka ahafahanay mandray ny teninao, mitezanao hiasa ao anatinay tsirairay avy mba ahafahanay mandroso amin'ny famarinanao ary ihany koa ampianara izahay hifikitra ny amin'ny zavatra tsara ary ihany koa ho tia ny fahamarinanao. Tonona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny hery miasa mangina mety ho tsara na ratsy. Nalaina amin'ny Efesiana 4:4-7 ka hatramin'ny 2:30 manao hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nansiana tomboka sy anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esora aminareo ny volentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitavatapahana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolobo rehetra ary ao ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo. Ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Ny fiainan'i Kristy dia hery miasa mangina, miamivelatra hatrany ka namatotra azy tamin'Andriamanitra sy tamin'ny fianakavian'olombelona manontolo. Amin'ny alalan'i Kristy dia nitafian'Andriamanitra hery ny olombelona mba hahatonga azy ho tsy afaka ho velona ho amin'ny tenany samy rery. Fikasan'Andriamanitra ny hatsapany tsirairay fa ilainy izy hahasoan'ny hafa sy hiezaka hampitombo ny fahasambaran'izy ireny. Ny fanahy tsirairay dia voadidin'ny rivom-piainan'ny tenany. Rivom-piainana izay mety ho feno hery manome aina avy amin'ny finoana, ny herim-po sy ny fanantenana ary hamerovero avy amin'ny fofomanitra ny fitiavana mamy. Mety havesatra koa izany na mangatsiaka noho ny tsy fifaliana manjombona sy ny fitiavan-tena na hitondra-poizina noho ny fahotana mahafaty na ankamina ihany koa. Ny rivom-piainana manodidina antsika dia miasa amin'ny olona rehetra mifandray amintsika na tsapany izany na tsy tsapany izany. Ndraikitra tsy azo hialana izany ny tena ataontsika, ireo asa izay ataontsika ihany koa, ny fomba fitafintsika, ny fomba fihetsikitsika koa na dia ny fijerin'ny endrikintsika aza dia manan-kery miasa mangina. Ary ny zavatra tsapa avy amin'izany no hiantonany ny vokatra ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy izay tsy azon'olona refesina mihitsy. Masomby anankiray eo amin'ny rojo lavabe ny toe-javatra eo amin'ny fiainan'ny olona izany ary mitatra hatramin'izay izay tsy fantatsika. Raha manampy ny hafa isika amin'ny ohatra omentsika eo amin'ny fitomboan-kevitra tsara dia manome azy an'ireo hery hanaovana ny tsara isika. Dia anjarany indray ny mampiasa hery tahaka an'izany amin'ny hafa ary eo koa dia ho amin'ny hafa anankiray manaraka ihany koa. Ny vato kilonja anankiray izay atsipy eo amin'ny farihy dia mahatonga onja anankiray dia anankiray hafa ihany koa dia mitatra anankiray hafa anankiray ary arakaraka ny tombony no mahalehibe kokoa ny faribolana mandra-pahatsara ny moridrano mihitsy azy. Dia toy izany ny hery miasa avy amintsika, toy izany ny hery miasa mangina fa tokony ho mpiasa mavitrika tokoa ny isika ary handray ho tena zava-dehibe ny fihetsika ataontsika, ny fijery ataontsika, ny teny alohan'ny vavantsika ary izay rehetra momba antsika eo amin'ny hafa. Irinana izany tenin'Andriamanitra izany hankahery anao, hahatonga anao tsy hanao tsinotsinona ny amin'ny zavatra rehetra momba anao eo amin'ny hafa. Amen. Ianay tsara indrindran-danitro mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Dia mangataka aminao izahay ny mba hampitomboanao hatrany ny fahaiza-manao anay mba hahafahanay mitandrina ny momba ny tenanay satria efa tempolinao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miaro